koa za fa menjakenjana tato ato zay ny fanakianana na ny tena koa fa tsotra ny avaliko an'izany zao toe zava-misy eto Madagasikara zao amin'ny ankapobeny ary no ny fisininy ataontsika hoe avancé zany hoe tombontsoa azotsika mpanao gazety eto Madagasikara eo anatrehan'ny mason'izao tontolo zao. Raha tsy ahivina kely dia tamin'ny taona 14 tsika araka ny fandarana nataon'ny Reporters sans frontières dia tany amin'ny laharana fa 910 eran-tany zany amin'ny lafiny fahafahan'ny asa fanaovan-gazety tany amin'ny laharana fa 910 tamin'ny taona 12 tsika mifarana ny taona 12 dia Reporters sans frontières ihany no nilaza fa amin'ny laharana fa 520 tsika zao zany hoe nahazo raiky amin'ny 30 toerana be zao nandritra ny tamin'ny taona 12 iny matoa zany no vita dia nareo voalohany indrindra nareo mpanao gazety rehetrarehetra no mikirakirany natongavana amin'izany soa zany ary etsy andaniny zany mba nisy ihany koa ny zavatra nentin'ny ministera tao anatin'izany sy ny fanjakana karaha izay zavatra ataontsika hoe fahasoavana sy tombontsoa indrindra na ao Madagasikara na misetra international zay indrindra koa noho ny mampitondra fanjakana zany dia olona tsy maintsy omba mpahendrena sy omba fandeferana ka ny tenako zany efa hitanareo moa fa elaela io zavatra mandeha tsy dia misy mahataitra firy izy zany fa miady fandeferana fahanginana tsy mila manimba ny tombontsoa efa azo fa ny lalàna ihany no ampiarina moramora sy ampianarina moramora ho antsika rehetra mba hitombotombo be kokoa noho izao indray ny laharatsika rehefa mifarana ny taona 2024.